indrindra ny farana ny teny koa mbola misy sotoizana kely ty a atsika aloha mbola hijery kely tsika amin'ilay aiza moa arikatra amin'ny Hébreu 7 Hébreu 7 18-19 mbola ampitsika kely aloha Hébreu 7 ny 18 sy ny 19 zany totsika teny gasy Hébreu 7 18 teny 19 toy izany ary no nandravana ny didy taloha ho an'ny Hébreu noho izy malemy sady tsy manasoa mazavabe zany fa tena rava zany ny didy fosy lana Mose eto aty bokin'ny Hébreu vaketsika io satria tsy nahalavorarina inona ny lalàna ka dia nampidirina fanantenana tsaratsara koa zay nataonantsika n'Andriamanitra ka io moa Yahosoa le hoe ampidirina ny fanantenana tsaratsara koa Yahosoa zay voaporofo zany fa tena rava ny didy taloha ka ny didy taloha raha ny Hébreu ny resanao dia ny didy fosy lana Mose zany hoe vaketsika amin'ny teny frantsay chapitre 7 verset 18-19 l'ancienne règle a été imparfaite et inutile alors on l'a supprimée kousé raha mbola tsy mahay dikany verbe supprimer anao dia ndana miverina keny amin'le classe de 7e miverina maka CP fa mba hainy zareo ao kosa zany 19 la loi de Moïse n'a rien produit de parfait zay les lois de Moïse zany resany eto ty l'ancienne règle on a supprimé l'ancienne règle la loi de Moïse parce que cette loi n'a rien produit de quelque chose de parfait donc bien sûr on l'a supprimé ho an'izay mety amin'ny français dia mahay zay teniko zay zany hoe tsy lanintsony le didy fosy lana Mose satria tsy mahatonga olona parfait ancienne règle ancienne loi io zany aleo potehina any dia ny potehiny Yahosoa izy ary ny apôstôly Paul mivavolombelana napotika anazy ny apôstôly Paul mihitsy zao miconforme amin'ny tenin'ny dada Yava sy miconforme amin'ny tenin'ny Yahosoa fa ny apôstôly ny sasany le miteniteny foana tsy le any amints'izy ireny milaza fa hoe ny apôstôly ndreo nameriny io tandrina didy folo mba misainy lehibe noho ny dada Yavanga zany apôstôly zany aminao mahery noho ny dada Yavanga izy nga mahery noho ny Andriamanitra Abrahama mahery noho Yahosoa nga izy aminao Yahosoa raha tsy niditra tamin'izany hoe namerina ny afafina tamin'ny didy folo zany aiza koa mampitombona an'izany aminao tanova dia redirediny tena mpamosavy mihitsy le mampitandro olona didy folo io dada Yava bloqueny io Yahosoa nandravana io dia tsy mentra azy ireo ny apôstôly ndreo niverina napiditra n'izany sary zany mana ambany any Andriamanitra Abrahama nareo amin'izany hevitry nareo zany hoe ny apôstôly ndray zany mamerina an'io le hitandrina didy folo fa mba misaina ve nareo fa na le zanak'Andriamanitra ambaninareo indrindra lay dadany ambaninareo fa iza mihitsy nareo tsy misy teny mihitsy nefa hoe mamahany io hatramin'ny farany aiza nisy tenin'ny mpaminany ny teny hoe ao vavahako indray ty fa na Yahosoa raha ny teny mihitsy hoe tsy azoko teny ange tsy azo anapiny io tsy azo nesoany na izy ara zany tsy afaka mitsofoka ao ny dika azy zany ary zany no profa tena foana ny didy fosy lana Mose fa miditra amin'izay ny fanekena vaovao Yahosoa sy ny lalàna ny Yahosoa zay na tonga hoe tena misy lalàna mihitsy ny Yahosoa vakitsika ara ny tenin'Andriamanitra ny amin'izay sary zandrea lalàna ny Yahosoa hitantsika mihitsy ao amin'ny Jaona 12 dia lalàna ny Yahosoa amin'izay raha olona ny arahana zao ampianarin'ny Elia zao dia zay ho any amin'ny lanitra tonga daholo manatona ny Elia zay na tonga ny Elia amin'ny teny hoe manatona ny Elia amin'izay deo iaraka amin'ny Elia ho any amin'ny Yahosoa tsika tetra ho any amin'ny lanitra zay misy any dada malala Yava andao ny bagazy deo iaraka amin'ny Elia amin'izay Jaona 12 49-50 vakitsika zao ndray ny teny ary hoe manomboka eto lalàna ny Yahosoa amin'izay aloha rahanao tsy misy idirana didy folo tsony Jaona 12 49-50 satria tsy niteny ho ahy ao faniraizana niraka izy no nandidy azy ay tsy maintsy ho lazaiko sy izay tsy maintsy ho ampianariko ary fantatry fa ny didiny no fiainana mandrakizay
koa ny zavatra lazaiko ary dia lazaiko araka ny zay volazandray tamiko. Mazava be zany fa tena misy ny didiny ray, misy didiny ray vaovao zany zay netiny Yehosoa fa tsy mifandray amin'ny didy folo intsony. Tahaka lalam-panorenana io, misy lalam-panorenana spesiala ho an'ny Amerikanina anazy iny, misy kosa lalam-panorenana spesiala ho malagasy ho amin'ny malagasy iny, dia ohatran'izay io. Ny lalam-panorenana didy folo natokana ho an'ny Israelianina anazy iny, ny lalam-panorenana ny Yehosoa kosa natokana ho an'ny jentilisa atsika indray zay, maiza mandray am'izay le izy. Samy manana ny azy am'izay io. Zay teo vovonjy miaraka amin'ny Yehosoa, manaraka ny lalam-panorenana Yehosoa, zao ampianarin'ny Elia zao, lasa olo masina, tsy mahay manao tentsony, lasa tena olona tsara mihitsy ny ianao. Adala zay tsy mety tam'izany. Zava mitenao fa zatra tsara nge ty ampianarinao ty fa ny devoly manapotika an'le famarinana foana e. Asakasakanao zay mbola eny feona devoly any. Zay na tonga nampianatra hoe devoly ia madevoly azy dia tsy mety manaratsy Elia zany, fa asany zany. Fa ny anjaranao kosa dia mieno am'izay ny tenin'ny Elia dia fantaro fa tena mpamonjy izy ary mpanavitra. Nao hiaraka amin'ny Elia am'izay. Any amin'ny lanitry tsika. Tena ho tantanako tongany ianao fa aza matahotra zany. Fa viany zany Elia zany riverinany izy matony navita nampianatra anao tahaka an'izao. Ary matony resultat miaraka amin'ny Elia, tsisy olona manao ratsy tsony. Afa-tsy ny devoly zay miditra dia mody manao ny adalàna izy, mba hanaratsiana fanjakany Yehosoa, avy izy anao miavaka eny foana izy efa aveo. Fa atao amin'ny Yehosoa miaraka amin'ny Elia, tena tsy manao ratsy tsony tena izy. Zay ny eo amin'ny Yehosoa azy. Zay le teo hoe miaraka amin'ny Elia azy. Mahafinaritra be mihitsy. Ka misy ny lalàna ny Yehosoa ary amaranantsika anazy ny Korintianina voalohany 14:37 ny apôstôly aza nametraka mihitsy ny hoe tena misy ny lalàna ny Yehosoa. Korintianina voalohany 14:37 raha misy manao azo mpaminany, Korintianina voalohany 14:37 na manana fanahy dia aoko ho fantany tsara fa didiny tompo izay soratako ho anareo. Misy mihitsy n'izany ny didiny Yehosoa ny dikan'izay. Ka ny didiny Yehosoa zao arahana atao amin'ny Yehosoa zao, tsy misy ifandraisany amin'ny didy folo intsony. Fa zay nipetraka atao anatin'ny didy folo rehetrarehetra hatramin'izay dia ireo zay milaza fa tsy maintsy mpanota ireo. Iny hoe efa olombelona mitany izany e, miala atao ny dikan'izay. Aza manaraka an'ireo intsony, andao anaraka ny Elia. Izao tontolo zao mihitsy no antsoko hoe andao anaraka ny Eliana rehetrarehetra, fa tena tsy mahay manao ratsy tsony zay miaraka amin'ny Yehosoa ilay toriany Elia. Elia Eliana no mitory zay teny Yehosoa zay. Fa ny ankoatran'ny Elia olona jiolahy sy mpangahatra ary devoly, mpangalatahaka fotsiny tsisy nina fantany eo. Mbola mpampitandrina didy folo daholo reny. Ray ihany ny patroan'ireny ihany. Fa Elia kosany dia miaraka amin'izany dada malaya Yahva izay naniraka azy, ilay namorona anareo, sy Yehosoa izay nanamboatra anareo. Mifarana ny teny koa, miraso antsika samy teny Yehosoa ny amin'izany teny izany ny beba manatony ny Yehosoa. Fa dino mangalatra an'izao fampianarana izao rehefa resy lahatra, aza manao an'izany. Izay ny lesona antsika amin'ny faraka 12 indray, eo antsika hariva afaka aza. Saotra betsaka dada malay Yahva ny amin'ny teny. Matoky hafa voarainy tsiray avy izay fahamarinana izay. Fantany mihitsy ny ankehitriny ny fahamarinana ary izany ny etsoko azy hoe ny fanahy izay iverina ho any aminao, dada malay Yahva ao, maiza mihaino ny tenin'ny Elia. Mangataka Elia ho afainganina ny famerenana ny fanahy rehetrarehetra izay ho any aminao dada malay Yahva, ho any aminao, ho any amin'ny lanitry, ho any aminao any, dia ho any aminao sy Yehosoa. Vonjeo ny olona, azarena ny olona dado, fa vonjeo izy mahitodika ho any aminao. Voninahitra anao mandrakizay, amarino ny teninao dada malay Yahva. Aoka ny fanahy tsisy hipetrapetraka intsony, fa voantsonao ho any aminao. Hiazakazaka amin'izay ny fanahy rehetrarehetra, hitady ianao, tsy salasala intsony, fa mazava loatra ny teny, ary tena mazava ny fanazavana. Vonjeo ny olona aza dada malay Yahva. Ianao ihany mahay manao an'izany. Zany mahatonga ny Elia mangataka hoe sokafo ny lalana n'ilay fanahy, hitodika ho any aminao, sokafo ho any aminao izy. Zany teny zany mamerina azy ho any aminao. Ary aoka tena hiara hiasa daholo ny lanitra ho amin'ny famarinana ny olona dada malay Yahva ho any aminao. Amarino zany tenin'ny Elia aza, ho
ho voninahitsy na ranao masina. Amin'ny anaranao Iahosoa anaovana ny vavaka sy ny teny rehetra. Sotra Tata Maria avao. Sotra Iahosoa. Halleluia. Amen. Dia mirary sotsiketra sao teny Iahosoa izay ndreny ny hafarany tentsika tamin'io tia dia ho tahiny Iahosoa tony tapo amin'izay ny hevitra manarahany Dada Iavasy Iahosoa, manarahany Eliafa Eliany hitany hoe tia tany zao ndao hiaraka amiko. Ho aiza ho any amin'ny lanitra ny lanitra antsika ary fampitantana amiko ianao ho entiko any aminay ianao ho any amin'ny Iahosoa ndao ary. Dia miraha sotsika sao teny Iahosoa ho amin'ny fitohizan'ny fampianarana manaraka andrea ireo matory azy.